Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Ny datin'androandroany dia 20 ny volana Marsa, izay mifanaraka amin'ny 20 ny volana Ramadan, taona 1446 na 2025. Izany daty ny 20 ny volana Ramadan zany dia nanamarika tranga lehibe tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama sy ireo mpiaradia tamin'ny taona fahavalo ny fifindra-monina. Tsy inona izany zavatra izany fa ilay fantatra amin'ny anarana hoe Fath Makka, fahazoana ny tanànan'i Makka teo am-pelatanan'ireo mpikomy na ny fanokafana an'izany tanànan'i Makka izany mba hiala teo ambanin'ny fanagejany ireo mpikomy mpanompo sampy tamin'izany fotoana izany. Inona zavatra nitranga ary inona no antony nahatonga ny mpaminany nandeha naka an'izany sy nanokatra an'izany tanànan'i Makka izany? Satria ny zavatra rehetra dia misy antony, ary matetika ihany koa naverimberintsika amin'ny fandaharana fa ny volana Ramadan dia volana ny fandresena. Tsy nisy ady nataon'ireo mpino Islam tao anatin'ny volana Ramadan afa-tsy hoe nivoaka mpandresy izy ireo tamin'izany. Ka ny Fath Makka na ny fanokafana tanànan'i Makka dia nataon'izy ireo tamin'ny 20 ny volana Ramadan, ka fandresena manezingezina izay tsy mbola hita tamin'ny tantaran'ny finoana Islam no azon'izy ireo. Ndaontsika hijery ny antony. Mpaminany sallallahu alaihi wasallama tamin'ny taona fahaenina ny fifindra-monina dia nanofy nanao omra tao a Makka. Rehefa mifoha maraina izy dia niteny tamin'ireo mpanaradiany mba hiomana handeha natanteraka ny omra ao a Makka tamin'io taona fahaenina ny fifindra-monina io. Rehefa niala izy nandeha lavidavitra efa manakaiky ny Makka dia ren'ireo mpikomy tao a Makka fa nivoaka ny tanàna i Muhammad ary hiditra ato a Makka, ka nosakanana izy ireo tamin'ny toerana anankiray. Rehefa nandeha ny fifampiresahana naharitra fotoana maharitra dia niafara tamin'ny fanaovana fifanarahana na ny négociation tamin'izay fotoana izay. Inona no voarakitra tao anatin'ny fifanarahana? Voarakitra tao anatin'ny fifanarahana ireo teboka 4-5 ireto. Voalohany, mitsahatra ny ady eo amin'ny mpino Islam sy ny mpikomy ao a Makka mandritra ny 10 taona. Izany hoe tsy misy ady fa ao anatin'ny filaminana sy fandriampahalemana mandritra ny 10 taona. Ny fanarahana faharoa dia izay mpino Islam handeha hifindra-monina any Madina, avy Makka andeha Madina, dia tsy maintsy averin'ny mpaminany any a Makka fa tsy mahazo mandeha manao an'izany fifindra-monina izany. Fa kosa izay olona te hiverina any a Makka amin'ireo mpino Islam dia avelan'ny Muhammad malalaka ny fiverenany any a Makka. Manaraka an'izany ihany koa dia nifanaraka izy ireo fa ireo foko madinidinika izay te hiditra eo ambanin'ny fianiny na eo ambanin'ny fanaraha-masony Quraish, ireo mpikomy, dia afaka miditra amin'izany. Ary izay foko madinidinika te hiditra eo ambanin'ny fanaraha-masony ireo mpino Islam dia afaka miditra amin'izany, ary tsy mahazo miady izy ireo sy tsy mahazo mifanafika satria manaraka ny foko lehibe iray Quraish sy manaraka ny vondron'ny mpino Islam. Ka izany no nifanarahan'izy ireo tamin'izany taona fahaenina ny fifindra-monina izany. Tapitra zany rehetra zany dia nisoratana ihany koa fa ireo mpino Islam amin'ity taona fahaenina ity mody miverina any a Madina, fa amin'ny taona fahafito, izany hoe amin'ny taona ho avy, vao mandeha manatanteraka an'ilay omra. Izay no nifanarahana ary nosoratana izany rehetrarehetra izany. Niverina ireo mpino Islamo tany a Madina, ary nandritra ny 2 taona dia nilamina tanteraka izany rehetrarehetra izany.
Ka tamin'ny taona fahavalony fifindra-monina de nisy foko anankiray antsoina hoe Khoza niditra teo ambanin'ny fanaraha-mason'ireo mpino Islamo. Ary misy foko anankiray antsoina hoe Bani Bakr niditra teo ambanin'ny fanaraha-mason'ireo kofary Koraisy tao a Makka. Nefa reto foko anankiroa reto dia tsy mitovy hevitra ary mpifaninana. Ka tafara tao rehefa reto niditra Islamo foko Khoza de tezitra mafy reto Bani Bakr ary namolavola paikady handeha hanafiana any Khoza. Ary zany paikady zany de nampiany ireo kofary Makka, zany hoe ireo mpikomy tao a Makka nampiny izany paikady ratsy zany ary novatsiny fitaovam-piadiana mba handeha hanafiana anyreto Khoza. Raikitra ny ady ary novonony reto Bani Bakra avokoa ireo foko Khoza tamin'izay fotoana zay, afa-tsy raha ihany tafaporitsaka niala n'izany tanàna izany, ary niazakazaka tamin'ny sevaly izay noentiny tsy nijanona ratsy tany a Madina teo anatrehan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. De teo izy niteny tamin'ny mpaminany hoe nivadika tamin'ny fifanarahana ireo Bani Bakr zay nampiny ireo Koraisy tao a Makka. Teo zany tezitra mafy mpaminany sallallahu alaihi wasallam satria niala tamin'ny fifanarahana hoe mipetraka ao anatin'ny filaminana tsy misy ady mandritra ny 10 taona, ary izay foko te hanaraka an'ity libra, ny foko manaraka an'ity libra, saingy ny Bani Bakr nanimba n'izany fifanarahana zany nampiny kofary tao a Makka. Tezitra mafy mpaminany ka nampiomana an'ireo miaramila maro iomana handehanao ady masina, saingy tsy nambarany hoe aiza no toerana alea mba tsy paritany zany vaovao zany, ary mba tsy hisy olona hanao zavatra izay tsy mety amin'izay fotoana zay. Tsy karotry ny Abu Sufyan fa tsy nety ny zavatra zay nataon'izy ireo tamin'ny fanampinany Bani Bakr tamin'ny famonoana ireo Khoza. Ka inona zavatra nataony? Nandeha niazakazaka izy, nandeha tany a Madina ary niditra tao anatin'ny trano ny zanany vavy, satria zanany vavy dia vadin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Niangafy mafy izy any zanany vavy hoe mba teneno vadinao, teneno Muhammad mba anao vao an'izany fifanarahana izay nifanarahana tamin'ny taona fahaenina fifindra-monina izany. Saingy tsy naneky ny zanany vavy ary niteny hoe tsy afaka manao intervention zao fa i mpaminany Muhammad inono ny fanaraka taminareo. Nandeha i Abu Sufyan, nandeha tamin'ny mpaminany, tsy nanaiky mpaminany. Nanantona Abu Bakr, tsy nanaiky Abu Bakr. Nanantona ny Omar, tsy nanaiky Omar. Nanantona ny Ali, tsy nanaiky Ali. Nanantona ny Osman, tsy nanaiky Osman. De teo tenenin'ny mpaminany, moa ve ny zavatra tsy manjary nataonareo nahatonga anao mila hanavao zany fifanarahana zany? De nandainga i Abu Sufyan, non, tsy misy zavatra nataonay, fa zaho fotsiny tsy nanatrika an'le fifanarahana de tiako avoazina izany. De niteneny ny mpaminany, zay mijanona amin'ny fifanarahana izay nataonay teo aloha. Ka lasa i Abu Sufyan nody tany a Makka, ary efa fantany fa mpaminany tsy maintsy tonga hanafika an'izany tanàna ny Makka izany. Ka teo i mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny 10 volana Ramadan niala ny tanàna ny Madina handeha nizotra moramora tany a Makka. Ary tamin'ny 20 volana Ramadan taona fahavalon'ny fifindra-monina no niditra tamin'ny filaminana tamin'ny fandriampahalemana ny tanànan'izany Makka izany. Ary rehefa niditra tao izy de niteny tamin'ny teny manao hoe man dakhala bait al-haram fa huwa amin. Izay olona miditra amin'ny tranomasina ny Allah, moské al-haram, dia ao anatin'izany filaminana izany. Man dakhala bait Abu Sufyan fa huwa amin. Izay niditra tao anatin'ny tranony Abu Sufyan dia nahazo fandriampahalemana. Man aghlaqa babahu fa huwa amin. Izay olona nanidy ny tranony tsy nivoaka tao anatin'ny trano dia izy ao anatin'ny fandriampahalemana. Ka niditra i mpaminany sallallahu alaihi wasallam tao a Makka tamin'ny fandriampahalemana, tsy nisy raha nilatsaka, tsy nisy ady, niditra amin'ny mpilaminana izy, azo amin'ny mpilaminana tanànany Makka, ary niditra tao amin'ny kamba izy, nahita n'ireo sampy mandeha 360
dia narodana avokoa izany ary nipotehana avokoa izany. Nadio ny kamba de teo mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanome didy ny Bilal ibn Rabah, ory Bilal miakarana ao ambonin'ny kamba atovy adhany ho fantapoko ho fantapirenena ary hoen'ny olona rehetra fa izany mpino islam tafiditra ao anatin'izany tanànany Makka amin'ny filaminana, amin'ny fandriampahalemana. Niakatra ilay Bilal, ilay andevo mainty hoditra, ilay mino any Allah, izy no nanitsaka an'izany kamba zany, nanao adhany amin'ny feo mahafinaritra. Ny olona rehetra faly no sady latsaka ny ranomasina izy ireo noho n'izany fandresena lehibe azo ny mpino islamo izany. Teo dia niditra amina groupe, zany hoe ny vondron'olona tonga tamin'ny mpaminany nandeha niditra sy naneho ny fidiran'izy ireo ao anatin'izany finoana islam. Zay indrindra le teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny surat al-Fath manao hoe idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rehefa tonga ho ziziny fandresena lehibe sy ny fanokafana tanànany Makka dia ho hitanao ny olona hiditra ao anatin'ny finoana islamo, ao anatin'izany vondron'olona, antokon'olona mifandimby miditra sy maneho ny fidirany ao anatin'ny finoana islam azo ny tanànany Makka. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam namela an'ireo mpikomy Makka zay nanao tsinitsinina azy, zay namono azy, zay nanao ratsy azy, nandratra azy, namela azy ireo ary niaina tao am-pilaminana izy ireo. Zay no tantarany fahazonany zany tanànany Makka raha atao amin'ny ambangovangony. Ka alhamdulillah, ny volana Ramadan, volana ny fandresena, volana ny fahazonany tanànany Makka, volana nandresena tamin'ny ady masina Badr, volana ny fandresena. Ka mila mandresa antsika mpino islam zay manatanteraka amin'ny fifehezana amin'ity volana Ramadan ty. Insha Allah, raha pitso antsika dia misy video hafa indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.